na deabe ny resaka omaly fa misy apany mpitatra sasany izay milaza fa tsy findra etsy andotam-pianaka rehefa vita ny fotodrafitrasa razan'izy ireo koa fa misy misandoka ny anaran'ny CNT mitondra fanazavana mikasika izay indrindra ny minisitra misanany fitaterana sy ny filoha lefitry ny CNT Velo Giselin sy Mamy Rasamuel. Io ane araky ny voalazan'ny ministre présidence teo dia raha anatiny zareo transporteur zany ny zava-misy dia ny CNT nonao soniny araka tamin'ny fitondram-panjakana ary ny entreprise zany amin'le PPP anjaran'zareo no mifandamina mikasika an'izay. Marina fa misy ireo association des transporteurs zany misy ny coopérative union des coopératives misy daholo reny fa anjaran'zareo no mifandamina satria raha anatin'zareo zay zavatra zay ny zava-misy dia hoe tsika tsy maintsy mijery araka le resaka natao teo mijery ny lafiny hoan'ny bahoaka. Filoha lefitry ny CNT ntenako za aloha manambara eto Ampabemaso iny filazana zay nataony namana sasany maly tsy hoe akory tsy hifindra eto zareo fa makatoky zareo hoe ho vita sa tsy ho vita zay ihany ny azy fa rehefa vita ty ary mbola averiko indray ny teny nataoko tary hoe fa izy moa tsy ho tia hipetraka amin'ny zavatra tsara zany hoe 5 étoiles zany ho avy zay fa aza matahotra anareo fa tsy maintsy mifindra ty ny mpitatra rehetrarehetra.